satria ianao Andriamanitra no mitondra sy mitantana ny fiainanay. Mino izahay fa na dia mbola anaty niady makotrakotra-kary ny sasany aminay dia efa fantatrao sady tokony atao. Mivavaka mpanomponao engane ka orinan'izao fisaorana sy fankasitrahana an'Andriamanitra zay ho azo taona izao dia hiasa amin'ny fanenao masina ka hanampinoany izahay fa mialoha ny faranany taona dia isy fahasoavana lehibe mihoatra noho izay no heverinay ho ataonao eo aminay. Ary mialoha ny hidiranay amin'ny taona vaovao dia isy zava-tsogoavana ho ataonao eo amin'ny fiainanay rehetra. Misaotra Tompo, omena voninahitra mandrakizay ianao. Halleluia, amen. Retsika mpitafatanana reto mpanentana mpitarika fiderana andosika hiobina hiaraka amin'ireo anome voninahitra an'Andriamanitra nda ho azy. Ataovy mafoteka. Halleluia. Ndao tsika mbola itetanana mafy ho an'i Jehovah Andriamantsika zay efa eto miaraka amintsika eto. Halleluia. Isaorana ny apôtre efa nitondratsika tamin'ny fanentanana amin'ny fiderana zay ataontsika. Zao fotoam-bavaka zao dia fotoam-bavaka tsy ataontsika fahazarana, tsy ataontsika fombafomba, tsy ataontsika kidaladala, fa tena hoe hoentintsika nomezantsika voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fisaorana. Halleluia. Ndao tsika mbola nofonofantanana ho an'Andriamantsika. Halleluia. Misy manana fo ve eto? Apetrao amin'ny tananao aloha iny tananao, apetrao amin'ny fonao aloha iny tananao iny, dia mbola hisaotra an'Andriamanitra isika. Jesosy eo, misaotra anao zay amin'izao opportunité lehibe zao afana hisaotra anao eto amin'ity toerana ity. Ary eo koa ny manaraka ny avy any lavitra ny Tompo, naisanaiza ny toerana anaran'izy ireo ny fotoam-bavaka androany mandray tahaka anay eto izy ireo, satria ny tananao Tompo tsy fohy fa mahavonjy. Ny tananao Tompo tena hoe tsy lany hery zany, ka izay rehetra manompo anao eto androany na izay rehetra manompo anao amin'ny fanarahana zao fotoam-bavaka izao dia hikasika azy manokana anao androany Tompo, décision ray raisinao avy anan-danitra ny hanova ny fiainan'ny olonao. Misaotra Tompo fa eto ny fananao masina, eto ny fananao mahery miaraka eto aminay eto. Amen. Halleluia. Ndao tsika mbola noforofatananao an'Andriamanitra. Andro lehibe ny andro androany, andro entintsika hisaorantsika an'Andriamanitra nandritra ty taona 2025 ty. Mety mbola misy anatin'ny ady, mety mbola misy anatin'ny aretina, fa hoy Andriamanitra aminao androany misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany sitrapony. Amen. Amen. Misy olona vonina hisaotra an'Andriamanitra ninona situation misy azy ve amin'izao fotoana izao? Ndao ite-tanana mafy ho an'Andriamanitra. Halleluia. Deran'Andriamanitra tsika efa mpitsanganana antsika, deran'Andriamanitra tsika, an'Andriamanitra ny fiderana. Aza mijery izay ivelana nareo fa amin'ny fonay rehetrarehetra no hideranay an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Sa tsy zany rekipa? Tianay koa nareo hoe iraisaina aminay deran'Andriamanitra amin'ny fonareo rehetrarehetra, satria ny Andriamanitsika, Andriamanitra tsy miovana amin'ny fitiavanantsika, ka andaontsika hidera azy foana ninona zava-misy. Misaoran'i Jéhovah ry fanaiko, je bénirai l'Éternel. Ka na dia na hira mandray sanjara, fa anatin'izay akasika ny fon'Andriamanitra nataonao. Amen. Sao dia misy lamba kely ao aminao na mouchoir, andao hiaraka hideran'Andriamanitra aminay eto.
Jesosy alfet zao sorony fakasitranan'Andriamanitra. Ndatsika mbola nioan'ny tompo a mentsika ny tsara indrindra izy. Andriamanitra miaraka aminay ve nareo? Jereo angao anatin'ny salamo e. Salama 69:30. Iarantsika mamaky aminaran'i Jesosy. Miara mahita atsika. Iarantsika mamaky aminaran'i Jesosy are. Ankalaza ny anaran'Andriamanitra amin'ny firana aho ary idera azy amin'ny fisaorana. Amen. Ndao atsika mbola idera azy amin'ny fisaorana amin'ity hira ity manaraka ity. Dero amin'ny fona rehetrarehetra Andriamanitra fa mahay manao mihoatra izay ilainao izy. Isaorany Jehova sy fanahiko zay rehetra atao anaty. Isaorany anarany mahasina. Isaorany Jehova. Isaorany Jehova sy fanahiko aza misy adinonao ny fitahiny rehetra. Isaorany Jehova. Isaorany Jehova sy fanahiko zay rehetra atao anaty. Isaorany anarany mahasina. Isaorany Jehova. Isaorany Jehova sy fanahiko aza misy adinonao ny fitahiny rehetra. Isany mamela ny heloka rehetra. Sany manasitrana ny arety
atao mafy ny tehaka endrika anankiray ho fisaorana sy fakasitrana an'Andriamanitra ny tehaka arahana horakoraka mafy be. Halleluja! Samiary makatorantsika isika. Efa natomboka teo tamin'ny alalan'ny hira entina nanomezany voninahitra an'Andriamanitra ny fisaorana azy. Dia mbola hotoizantsika indray amin'ny alalan'ny vavaka ka isika tsiraray avy isam-batan'olona mihitsy no amoaka ny ao am-pontsika ho fisaorantsika an'Andriamanitra. Isaotra an'Andriamanitra isika tamin'ny fitondrany sy ny fitantanany antsika tamin'ity taona 520 ity. Tsy maintsy misaotra azy isika mba ahafahan'Andriamanitra makasitraka atsika ka amarana ny taona miaraka fahasoavana lehibe isika. Isaotra an'Andriamanitra ihany koa isika ny amin'ireo zavatsoa amin'ny karazany zay efa nataony tamintsika ho antsika zay efa nandray. Dia hoy ny Baiboly hoe aza miesa dononao izy reny, tsarovy avokoa izy reny, ary anao fisaorana mipololotra vao anatinao. Fa izao ihany koa raha ohatra ka mbola ao anatin'ny ady mangotrakotraka ianao, ao anatin'ny ady mangotrakotraka, jereo ny tantarany Joba, dinio ny tantarany fa na dia atao anatin'ny fitsapaty ohatrany mamay dia mamay izy dia mbola vita ny Joba ny nisaotra sy nakasitraka an'Andriamanitra. Miatratsika ho amin'izany Andriamanitra amin'ity androandroany ity dia ho hitanao fa tsy handalo fotsiny ny taona 520. Amin'ny anaran'i Jesosy no anambarako fa tsy handalo fotsiny ny taona 520 fa metraka tantara tsara indrindra ho anao. Ho tanteraka izay manao mena mafy be. Halleluja! Apetrao eo amin'ny fonao tananao dia andao hivavaka hisaotra an'Andriamanitra araka izay fanentanana nataoko izay isika rehetra. Dao azy. Andriamanitra, lay tsara indrindra ianao, lay mpanao tsara ianao, lay mahay zavatra rehetra ianao. Misaotra. Andriamanitra endry ianao ary mahay mitondra sy mitantana ny olonao ka dia misaotra. Efa natokanay ity androandroany ity anaovana fisaorana anao Andriamanitra, malohana andre fahasoavana be maro be amin'ny karazana zay efa nataonao teo amin'ny fiainanay. Ry fiangonana, raha sitraka tany sao avokoa zany zavatsona zany fahasoavana be zay efa nataony taminao tamin'ity taona ity. Eny na dia tany aloha efa ela be tany azy. Tany sao anao fisaorana, anaovy fisaorana. Taovy mipololotra vao anatinao mihitsy ilay fisaorana. Eny na dia isika izay mbola mandalo fitsapaty ohatrany mamay dia mamay, ady mangotrakotraka azy, ataovy fisaorana. Fa raha mahay misaotra ianao dia hita ny voninahitr'Andriamanitra, ahita ny asa lehibe magaga ho ataon'Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Taovy mipololotra vao anatinao ilay fisaorana, ilay fakasitrahana. Androany ihany koa tsika dia hitondra fanatim-pisaorana. Tadaka ny ahoana re ny valeur zany fanatim-pisaorana ho ataonao an'Andriamanitra izany. Raha mihinana fa Andriamanitra no mitondra sy mitantana ary tsy maintsy tsara fiafara zay miaraka amin'ny Jesosy, zay miaraka amin'Andriamanitra, dia omano ny fanatim-pisaorana. Ho an'izay efa nandray fahasoavana dia manomano ny fanatim-pisaorana tena mihoatra noho izay no eritreretinao.
enina dia mbola anatin'ny ady ary ianao dia asehony défi fa anao fanaty-pisaorana hatrany hatrany foana ianao. Alléluia, 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 alléluia. Amen. Be dia be ireo zavatra tokony hisaorana ho an'Andriamanitra sy hanomezana voninahitra azy. Miandry ny olon'Andriamanitra ho amin'izany mandrakariva ny tompontsika ry havanao. Ka dia manetanao ataovy ny fisaorana, ataovy ny fankasitrahana an'Andriamanitra. Miteranao andriamanitro falehibe. Amen. Raha mety atsakany tananao ray a. Miteranao Jesosy. Magaga ianao. Akipitsika amin'ny maso Andriamanitra ray eo, ianao no Andriamanitra rainy Jesosy Kristy ary raina ihany koa noho ny amin'ny Jesosy Kristy. Ndreto izay fiangonana amin'ny andro androany ity mifampahery, mifanetana mba hisaotra sy akasitraka anao. Ka dia misaotra anao tokoa izahay ry Andriamanitra. Ny amin'ireo zavatsoa, ny amin'ireo fahasoavana zay efa nataonao taminay tamin'ity taona 522 ity. Eny, ireo zavatsoa, ireo fahasoavana zay efa nataonao taminay tany aloha tany, tsy misy adinonay ireny na dia ray azy. Androany izay dia miaraka matsiaro an'izany zavatsoa sy fahasoavana nomenao anay izany. Ka dia miodrika ato anatrehanao zahay, misaotra, makasitraka ary manome voninahitra anao Andriamanitra. Misaotra anao ihany koa tamin'ny fitondrana sy fitantanana. Endry anao Andriamanitra. Ary tsy takatry saina mihitsy ny lalana izay hitondranao anay sy tantananao anay. Mihevitra ny hasoa anay mandrakariva ianao Andriamanitra. Ka na dia tsy fanaraka tamin'ny saina maneritreritra azy ny fitantananao sy fitondranao, dia mbola misaotra izahay, satria Andriamanitra mendrika isaorana ianao. Misaotra izahay. Ary malona andreo fitsapan-toetra, malona andreo ady mbola magotrakotraka atrehanay, ndreto izahay anao tahaka ny Joba mpanomponao. Misaotra anao mandrakariva izahay. Halleluja. Anao tahaka ny apakoka, na dia nanadisy fanantenana azy zavatra marobe, dia mbola hidera sy ame voninahitra anao izahay. Misaotra Tompo, mivavaka amin'ny mpanomponao
zay rehetra mandeha arak'izany vavaka ataoko izany anehoanao fahasoavana izy melohany faranany zao taona 520 izao tena anehoana fahasoavana lehibe zany olona zany raha eo misaotra amin'ny anaran'i Jesosy amen. Mbola fanahy-profesorantsika teo dia andao mbola tehaka mafy antsika raha mbola misy mafy benao zany ataovy Jesosy Jesosy tianay mombanay mandrakizay satsy zany ve satsy zany ve andao mbola tehaka sady urakoraka mafy be halleluja. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery hatrany an-trano-driavana zao tsika dia iroso hitondra ny fanatitra toy ny fanaotsika dia hitondra ny ampahafolo-karena isika raha manao ampahafolo-karena anao dia iny no anisan'ny marika anankiray fa tena mino an'Andriamanitra sy ny teniny ao anatin'ny baiboly anao aza manaiky ampitahoriny devoly dia aorina ny fanaovana ampahafolo-karena tatazana eny toerana fanatitra fanaontsika mazatra marina ny tenin'i Jesosy tena marina be asakasaka izay mbola irorosaina hoy izy omeo dia mbo omena anareo hoy izy mihoatra no ny fatra izay omenareo no amarako anareo ho Jesosy finoana no andehanantsika fa aza manaiky ampitahoriny devoly dia le fanaty mpisaorana izay nambara tamintsika fa ho ataontsika androany aorina toroteny mihitsy no hanovantsika an'izany aorina toroteny mihitsy no tanterantsika ny fanaty mpisaorana ny voninahitra ho an'Andriamanitra maso mandroso isika izay tondra ampahafolo-karena na ny fanohanana ny émissiontsika dia aorina zay tatazana fanatitra fanaontsika mazatra andao mbola gatantsika reto mpitarika fiderany reto hitondratsika anome voninahitra an'Andriamanitra.
toy ny fisaoran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny zany hira izay iarahantsika manao zany tompoko hitanao eny amin'ny tableau eny a ny tonkiro ome voninahitra Andriamanitra ome voninahitra Andriamanitra satria Jesosy mbola hiteny hoe tiako ianao nefa tsy ampy ny teniko fantatro fahitanao toko ny atilany ny foko tiako iana ny fitiavanao sy mio tsy ao ilaza fa tiako iana nefa tsy ampy ny teniko fantatro fahitanao toko ny atilany ny foko tiako iana sotra tompo sotra tompo fahasoavana lehibe ao anay fahasoavana lehibe ao anay fotoana androany sotra tompo amen amin'izao fotoana izao dia andreny ny afatra Andriamanitra indray isika manana mpanompon'Andriamanitra vahiny isika dia ny pasteur atsika avany Toliara pasteur Ery Mampionina izy no tondra ny afatra eto a dia aoriana ny afatra izay etiny no hitondrantsika an'ilay fanaty mpisaorana ka dia ho raisitsika amin'ny tiavantanana ny mpanompon'Andriamanitra mpitarika fidiarana kosa mentsika toerana andao atambatsika le teka taveritsika ny amin'Andriamanitra ny voninahitra atavy ambony dia apetrika ho an'ny tompo halleloia dia mbola misaotra n'Andriamanitra hatrany tompoko afaka mitsangana eto isorako hatrany ny raiko sy ny reniko ara-panahy ny pasteur randriana evravelona ataolo famivady izay nanome tombotsoa sy fahafahana afaka mitsangana eto fitokisana ngeza be ao anatina fotoanako havana tahaka izao dia hoe atompoko hoe misaotra tompoko mankasitraka indrindra tompoko anareo mivady faharoa sy fatelo dia miaraba antsika rehetra tonga soa eto ataovy amen amen fotoana miavaka ty ataovy amen zany tonga eto amin'ny toerana tsara indrindra ianao tsy diso toerana ianao tonga eto ny toerana tsara sady tsisy risika kanefa ahafahan'Andriamanitra manova fiainana ahafahan'Andriamanitra manangana fiainana ahafahan'Andriamanitra mampijory fiainana ataovy amen eto ny toerana tsara indrindra ikasihan'Andriamanitra anao ataovy amen Saul Davida diso toerana tokony nandeha nanafika Davida dia loza nitsiritsirika be dia be koa ny olona mety mitsiritsirika télé mitsiritsirika Facebook any lavitra rehetra ny diso plasy fa ianao tonga eto amin'ny toerana tsara indrindra iaino an'Andriamanitra hiteny ianao androany ataovy amen manasa anao raha hitsangana eo amin'ny toerana misy anao ndao hivavaka isika raha eo misaotra anao izay mankasitraka tompo mameaja sy voninahitra misaotra tompo misaotra rea misaotra Jesosy nomenao an'ity fotoana androany ity ndray izahay tompo ataovy takany lelany nefa mahay meo fatakarana faizamanao fanay masino varavara ny fanambarana sokafy androany mitenena amin'ny reto fiangonana ireto Andriamanitra ary midira ny sehatra eo amin'ny tontolo misy azy amin'ny anaran Jesosy misaotra tomponay eo amen mazao toerana tompoko eny ara tompoko andreny afatra Andriamanitra isika androany ny lohahevitrintsika dia hoe ny fahaiza misaotra ataovy amen ary ny vokatsoa ateraka izany hoe fahaiza misaotra izany hoe le fahagagana sy ilay fiasan'Andriamanitra
ao ambadiky ny faiza misaotra. Ianao ve mino fa misy zavatra nomanina ho anao amin'ny taona 2022. Ataovy amen. Tsy afaka miditra ao anatin'ny trano anankiray ianao raha tsy misokatra ny varavarana. Tsy afaka miditra ao anaty maka ny sakafo anaty frizidera ianao raha tsy efa nanokatra ny varavarana frizidera. Za koa mino fa misy zavatra efa voahoman'Andriamanitra ho antsika amin'ny 2022. Fa ho santaritsika zany amin'ity famaranana ny taona ity. Ataovy amen. Ity anefa no afatra amin'ny fomba manahoana no ahafahantsika misitraka an'izay zavatra nomanin'Andriamanitra amin'ny taona 2022 raha tsy haitsika ny misaotra ny tompo aloha amin'ity taona 2022 ity. Zany hoe ny fahaizanao misaotra an'Andriamanitra dia tahaka ny lakile anankiray. Teny hoe lakile hoe izy ny te hiditra ny amin'ny 2022. Ataovy amen. Amin'ny kaja samboninahitra. Ataovy amen. Fa tsy maintsy misy lakile aloha. Tsy maintsy misy inona hoe teny hoe tsy maintsy misy lakile aloha. Dia ny fisaorana no isan'ny lakile ahafahantsika miditra ny amin'izany toerana zany. Manentana anao androany zany mba tena hisaotra an'Andriamanitra, mba hanananao antoka hiditra any amin'ny taona 2022. Averiko ihany. Tsy afaka inanao zavatra ngeza sy mankadiro atsika Andriamanitra amin'ny taona ho avy raha tsy haitsika aloha ny misaotra azy amin'ity taona sy faraparan'ny taona ity. Ataovy amen. Daontsika nomboka tompoko Salamo 7:1 ka hatramin'ny 5. Salamo 7:1 ka hatramin'ny 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Nataon'i Davida misaorany Jehovah ary fanahiko. Izay rehetra ato anatiko misaorany anarany masina. Misaorany Jehovah ary fanahiko. Ary aza misy adinonao ny fitahiny rehetra. Ataovy amen. Inona le fitahiny? Izay mamely ny heliko rehetra, fitahiny zany. Izay manasitra ny aretinao rehetra, fitahiny zany. Izay nanevitra ny ainao tsidina ny andavaka, fitahiny zany. Izay nanarina famindra-posy fiantrana ho anao, fitahiny zany. Izay mahavoky soa ny vavanao, fitahiny zany. Ary ny fatanoranao mody indraiky ny anininy voromahery, tanjaka sy hery, fitahiny zany. Andao itetanana mafy an'Andriamanitra. Ny mpanao salamina i Davida mpanjaka dia nahay nankasitraka an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ity teny nosoratany ity. Miresaka makasika ny amin'ny fisaorana le teniny. Tsapany Davida loatra re fitahina sesehena, re tombontsoa be dia be nataon'Andriamanitra ho azy, re fitahina mankadiry, nahatonga ny Davida ny teny manao hoe Salamo 63:1 misaorany Jehovah ry izy ozy izy fanahiko. Izay rehetra ato anatiko misaorany anarany masina. Mba mahatsapa ve ianao ny amin'izany antsoina hoe fisaorana an'Andriamanitra zany. Tahaka ny nahatsapany Davida hoe notahiny izy tamin'ny lafiny ara-pahasalamana, notahiny izy tamin'ny lafiny ara-tsakafo, notahiny izy tamin'ny famindra-posy ny fiantrana, famelan-keloka sy ny sisa, notahiny izy tamin'ny tanjaka sy ny hery. Dia ozy izy Davida misaorany Jehovah ary fanahiko. Ny fisaorana manko dia tsy formule akory izy io hoe tsy maintsy manao an'ity dia tia ny valiny, tsy maintsy ataoko zao dia zao. Na takanen'ny pikabary, fanatsafana, vovaravarana, ranjakabary, famaranana. Tsy hoe misy zavatra
zavatra tsy maintsy atao ohatr'izao na procédure tsy maintsy arahana ohatr'izao fa ny fisaorana tompoko dia zava-panahy izy io. teneno akaikinao zava-panahy no fisaorana hoe ataovy amen. Eny fa na ny olombelona ranofo azy dia mahatsapa hoe raha misy manome zavatsoanao kingaminy teny hoe fa navadiky ny olona izy ataovy be dehibe ozy izy saotra tompoko. Na ny olona ranofo aza hoe nisitraka zavatra taminao dia misaotra ianao maika fa rehefa tonga pino ianao aza donono fa zava-panahy io asan'ny fanahintsika mihitsy ny misaotra an'Andriamanitra. Ataovy amen. Ateraky ny fiombonatsika lalina amin'Andriamanitra. Ny olona manko rehefa tsy tafahombona lalina amin'Andriamanitra dia indraindray tsy ampy ny fisaorana hoentiny, indraindray kelikely ny fisaorana hoentiny, ary misy fotoana aza tena tsy misaotra ny tompo mihitsy izy na dia soa be aza ny zavatra nataon'Andriamanitra taminy noho ny tsy fampiny ny fifandraisany amin'izakay amin'Andriamanitra. Fa rehefa manomboka ampy ny fifandraisan'ny olona na ny fiombonan'ny olona amin'Andriamanitra, tsapan'le olona le zavatra nataon'Andriamanitra teo aminy, dia manomboka velona ny ao anatin'ny fanahany, dia manomboka tonga izy misaotra an'Andriamanitra. Engany ka ho tahaka an'izany ianao, ho tahaka an'izany ianao, ho tahaka an'izany ianao. Aisaotra an'Andriamanitra ianao noho ny fiombonanao lalina taminy. Faharoa, ny fisaorana an'Andriamanitra tompo dia tena didin'Andriamanitra mihitsy izy io. Zavatra tsy maintsy iainantsika kristianina natao hoe ataon'ny kristianina rehetra zany didy zany zavatra tsy azo ivalozana zany, tsy azo lavina zany, zavatra tsy azo iodinana zany fa tsy maintsy tanterahana. Andoka antsika maky ao amin'ny Malaky toko 2:1 ka hatramin'ny 2. Tsy hoe zavatra azo tsy atao, tsy hoe zavatra azo atao ambanimbany zavatra, fa zavatra tsy maintsy atao. Itodino akaikinao, tsy maintsy ataon'ny fisaorana hoe ataovy amen. Ary izy tsy niteny amin'ny heritaona fa zao ny nambarany. Ahoana ozy izy? Andao miara-mamaky tsika ankehitriny riza ozy izy ry mpisorona raoviana zany zao mihitsy. Ataovy amen. Tsika manko dia ny atsangan'Andriamanitra ho fanjakam-pisorona. Ainano tsy hoe fanjakam-pisorona, natao hitondra fisoroana antsika. Zay no antony mahatonga antsika hoe manolo tena ho an'Andriamanitra io. Zay no mahatonga antsika hoe mivavaka dia mitondra ny fanatitra eo anatrehan'ny tompo, dia ny fanatitra ngezabe voalohany hoe tsika dia ny tena tsika aloha. Amen. Satria natsonitsika ao amin'ny antsoina hoe fanjaka-pisorona. Dia ahoana le didy ho an'izany mpisorona zany? Zavatra tsy maintsy ataon'izany mpisorona zany. Andininy manaraka. Faharoa, raha tsy haino na andatsaka-po ka aninona ozy izy ame voninahitra ny anaraka ianareo o Jehovah tompony maro, dia alefako amela anareo ny ozony ka ozoniko ny tsodrano ataonareo. Eny voaozoko sahady zany satria tsy maninona ozy izy tsy mandatsaka-po ianareo. Zany hoe le didy ho atsika mpisorona tompoko dia izao: ny isaotra an'Andriamanitra. Ny aninona hoe raha voatsentsika manko ny mametraka n'izy io anatin'ny fotsika ao, mandatsaka ny fisaorana io anatin'ny fotsika lalina, dia ozy izy ny tsodrano zay ny kasaiko atao aminareo ozy izy dia avadiko ozy. Zany hoe misy fitahiana zany efa voahomana ho atsika amin'ity faran'ny taona ity, misy fahasoavana voahomana ho atsika amin'ity faran'ny taona ity.
ary isaltarinao zany amin'ny fiandohan'ny taona amin'ny taona vaovao iny ho azy zay manao amainina fa izao tsy maintsy mandatsaka-po aloha ianao ny amin'ny fahaizana maninona tenenina akaiky aloha tsy maintsy mandatsaka-po hoe lay didy ny fisaorana hoe ataovy amainina zany ahoana azy zany hoe mandatsaka-po zany ilay fisaorana mialohan'ny idirantsika ho amin'izay dia andaolontsika hamaritra ny amin'ny antsoina hoe fisaorana ahoana zany hoe misaotra zany eo amin'ny andinin'ny faharoa io dia zao ny ambaran'ny soratra masina raha tsy eno nandatsaka-po kaninona ozy izy ataovy mafy be anome voninahitra ny anarako ianareo ny antsoina hoe fisaorana manko ireo olona dia fahaizana manome voninahitra an'Andriamanitra ataovy amainina nisy boka folo zao vakio ny soratra masina ao amin'ny Lioka 7:20 fa reo boka folo reo samby nanana ny abokany sasa boka tamin'ny tany ny sasany tamin'ny tongony sasany tamin'ny hoditra ny taka ny fiainanao ihany boka ny trosa boka ny enatra boka ninona koa boka vita ozy izy zay baka antimo any olo raty zany raty entea tsy mba matavy entea jerenao ohatry zay le boka vita ianao kosa tsara tare matavy entenao ohatra mafinaritra manentinenty anao satria manahoana feno fahasoavana ianao ataovy amainina dia iny boka izy folo reo fa rehefa sitrana ny folo izy folo samy sitrana ny anaky sivy Jesosy aiza ny sivolahy nampalahelo ny tompo zany le sivy tsitana fa ity anankiray hafa fireneny ty any tonga ozy izy ka nanome voninahitra naninona hony nanome voninahitra ka nysaotra ozy izy zany hoe le fisaorana dia fanomezana voninahitra n'Andriamanitra tsy fanomezana voninahitra ny pastery tsy fanomezana voninahitra ny mpitarika eto fa fanomezana voninahitra n'Andriamanitra ataovy amainina zany ianao ny sitran'Andriamanitra io mila mahay manome voninahitra n'Andriamanitra ianao nafan'Andriamanitra io mila mahay manome voninahitra n'Andriamanitra ianao nahazo tokantrano tamin'ity taona ity io mila mahay manome voninahitra n'Andriamanitra ianao tokony ny gadra iny fanafahan'ny tompo mila mahay manome voninahitra n'Andriamanitra ianao andao arefotsika amin'ny alalan'ny fitiavan-tanana mafy zany amen mila manome voninahitra ny tompo ianao mila maninona hoe ahoana ry zany mandatsaka-po zany ka manome voninahitra ny tompo iverintsika ny amin'ilay salamo soratany Davida teo salamo 7:1 sy 2 misaorany Jehovah ry fanahiko izay rehetra ato anatiko misaorany anaramasina zany hoe ny fisaorana dia tena zava-panahy asan'ny fanahintsika izy io taovy amainina zay zany mahatonga ny fisaorana hoe tsika indraindray ohatrany tsy tonga any amin'Andriamanitra zany misaotra halleloja ataontsika taka ny olombelona ihany le Andriamanitra misaotra fa tena mila hoe amenao lanjany mihitsy izy dia ataonao taka ny hitanao dia avany anatin'ny fanahinao lalilany misaotra n'Andriamanitra ny fanahinao entinao misaotra dia ahoana azy zay eo amin'ny ambany eo misy andininy 1 tapany 2 izay rehetra ato anatiko maninona mba ahafahan'le fanahinao misaotra dia misy fiara-miasa eo amin'ny saina na ny aina sy ny fanahy ny olombelona
dia olona feno vatana aina fanahy ao anatin'ny aina misy ny antsoina hoe saina ataovy amainina mba fahany fanahinao misaotra dia tsy maintsy misainsaina aloha na mitadidy ny ainao na ny sainao zany hoe mila mahatsiaro reo karazana soa be dehibe nataon'Andriamanitra izy reny mba nanaovan'Andriamanitra soa e halleloia ijoro vavolombelona aminao a tamin'ity taona ity a tena za manana antony be dehibe isorako an'Andriamanitra nitendren'ny lehilahin'Andriamanitra itory teny teto nangovotra ny lohaliko pastera zoky olona be daholo no nitoriana teny CAEM tamin'izany fotoana tombontsoa goavana zany antony azoko isaorana an'Andriamanitra no ny fahasoavana halleloia nisy fotoana notendreniny tao an-tanànany Toliary ianao ny ray aman-dreny ato Toliary iaona aminareo mpitondra fivavahana ny premier ministre sambako tamin'ny tantaram-piainako zany hoe nandray tanana ny premier ministre zany salama antony azoko isaorana ny tompo zany ohatra koa ndray andro ny gouvernoura manendry anao zay pasteur Rasoloforso itory teny aty amin'ny région ianao gaga mivory eo ny mpiasan'ny région miaraka amin'ny gouvernoura mivady maninona tsy pasteur hafa tany nasena ny toriteny tsy mahay nitoroteny mihoatra ny ireny fa fahasoavana zany fahasoavana zany halleloia te hiteny aminao androany inona reo zavatra nataon'Andriamanitra sola nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao mila kinga ny sainao mitadidy sy mieritreritra an'ireny inavo moa tamin'ny janvier tamin'ny février tamin'ny mars tamin'ny avril tamin'ny mai inavo nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainako ataovy amen ataovy amen zany hoe mila miasa mafy ny ainao na ny sainao a ikarika an'ireo karazana soa nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao indraindray manko ny aina na ny saina kamo izy io maninona hoe kamo amina zavatra tsara fa mety aminy ohatra dia mitadidy an'ireo zavatra ratsy nataon'ny olona hoe tany amin'ny volana janvier tany nisy nanitsaka ny tongotrao dia mbola tadidinao ohatra ty amin'ny volana décembre ilay nanitsaka ny tongotro lavon'ny olona ny karamanao na ny volanao tany amin'ny janvier ty amin'ny volana décembre mbola tadidinao fa reo soa nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika indraindray a mora dinitsika tereo ny sainao tenenina akaikinao tereo ny sainao hoe ataovy amen na ikaroka an'ireo karazana soa nataon'Andriamanitra mba hanananao antoka antony rehefa hitrangana eo amin'ny fanatrehan'ny tompo ianao tompo ity misy antony afahako misaotra anao ataovy amen zany ny aina tsy te hitady zany ny aina tsy te hisahirana ny aina tsy te hisasatra ny aina be akamona be nga ho any avela ho any zany e saina kamo nge zany te hitadidy an'ireo soa nataon'Andriamanitra fa tereo ny ainao hitadidy an'izay nataon'ny tompo anao misy nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao ve iza re mba nanaovan'Andriamanitra zavatra iza amitsika tena nanaovan'ny tompo zavatra ve andao ite tanana mafoan'ny tompo izay nanaovan'ny tompo zavatra alleloia zay no antony mahatonga ny fanahintsika manery ny aintsika hitadidy satria tsy afaka manao ny asany fanahy tsy afaka misaotra izy raha toa tsy mitadidy ireo soa nataon'Andriamanitra ny saina na ny aina androany azy mijere antony afana misaotra an'Andriamanitra misy tamintsika reo
tokony hiditra hôpitaly fa noho ny asan'Andriamanitra tokony handany vola tany ianao fa dia ozy Andriamanitra sitrany ianao. Vao tamin'ny talata teo alarobia azafady nisy olona niantso pastera tena mila vavaka ty zanako ty mitsovalana ny zazo akibony dia ozy izy le dokotera hoe tsy maintsy hodidina ka ilay dokotera koa hiakatra ho professeur dia tsy maintsy mampitombo ny olona hodidina. Tsisy an'izany e, vita ny vavaka tamin'ny telo sasany alarobia amin'ny telo sasany amin'ny 4 latsaka fefany niporitsaka le zaza. Halleluja. Antony misy tamintsika reo ke tompoko efa tokony ho gadra fa no Andriamanitra mihitsy dia nisy olona natsangan'Andriamanitra hiaro anao dia tsy tonga tany ampigadrany ianao. Manahoana izany antony izany be dia be. Nisy efa nilozam-badina nandritra ny antaonany maro fa iny raha miseny tonga dia fona madama fona dia nandray azy indray ianao. Zanaka naditra fa lasa endry, ny asa tsy naomby fa lasa naomby. Firifiry amintsika reo nangata-bavaka tamin'io ray aman-drenitsika io, nanaovana Andriamanitra fahagagana fa ity fotoana androany ity ny fanambo anao, fotoananao isaoranao an'Andriamanitra. Nisy madama zay any aminay ihany marary be feo izy izay. Hainao reo le marary be feo. Rehefa mananolana izy oya pastera Fotoam-bavaka fa isotra ny tompo amin'izay tsy hita izy aza marary be feo. Andao isotra an'Andriamanitra isika. Ataovy amen. Rehefa hitanao zany le antony, hitan'ny sainao, hitan'ny ainao le antony na le soa nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao, inona amin'izay no avalinao an'Andriamanitra ny amin'ireo soa nataon'Andriamanitra ho anao? Menao lamosina ve izy? Tsy rarahinao ve ny nataony? Nisy vehivavy anankiray nitsororoka nanany nonony dia nangataka fanampiana. Zay no natongavany tao an-trano hoe mila galy ahony ny zanany fa tsy misy nono azony ampinono dia nitoriana filazantsara. Dia io zay ndana makany amin'ny aniny dia zao no nataony, tsy manome izy pastera fa misy tambinony azy zay vao omeny mivavaka ho azy zay. Le nono nitsororoka nana iny nosotran'Andriamanitra tamin'ny fomba tsy nampoziny. Maina le nonony, maina. Dia tia ny tena olana, rehefa nanomboka maina le nonony tsy hitatsony amin'izay izy, mba tongava mivavaka e. Zay kansera kely iny ve pastera nataon'ny tompo izy kely? Indraindray tsika manan-kely ny soa nataon'Andriamanitra. Fa zao ny mbarany soratra masina, andaovaka itsika amin'ny Salamy 9:12. Inona no avaliko an' Jehova? Dia toy izy nytoyany, tsy soa anankiray na roa fa noresomaninona ozy izy rehetra izy nanaovan'Andriamanitra soa. Tena nanaovany soa ve ianao? Ataovy amen. Amen. Inona no avalinao an'Andriamanitra ny amin'izany soa zany? Misy tsika mitsoka fotsiny, tsy miraran'Andriamanitra. Fa fotoana mety androany ity ilazako zavatra antony roa lehibe ahafahanao mamaly an'Andriamanitra. Antony voalohany, teny enti misaotra. Inona ny voalohany? Teny entina misaotra. Iny le parole de grâce iny. Fanaontsika matetika zany, indraindray raha misy fotoana tsy baikionitsika, tsy ampianarintsika, tsy etanintsika, aitsika misaotra Andriamanitra, tena misaotra, misaotra.
eny fa na dia amin'ny zavatra farany marary azy mbola haitsika ny misaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny eniny amin'ny alalan'ny molotra na amin'ny alalan'ny teny hoe mody alina raha misy misaotra tompo fa mbola nody alina izy tsy nomeny volo misaotra tompo fa tsy nomeny volo mbola haitsika ny misaotra ny tompo amin'ny alalan'ny teny zavatra fanaontsika zany fa ity zavatra faharoa ity anisan'ny zavatra asain'Andriamanitra ataontsika dia ny hetsika enti misaotra inona hoe hetsika enti misaotra tenenindray akaikinao hetsika enti misaotra hoe inona le hetsika enti misaotra andaontsika hamaky ao amin'ny Salamo 119:4 ny mpanao salama be dia be ireo olana dia zao mihitsy nanisany zavatra nyresahany tao antsoy amin'ny andro fahoriana ao i Andriamanitra be zany ny fahorian'ny mpanao salama fa eo amin'ny 119 izy dia laza mazava be manatera inona ozy izy ataovy mafy be fanatim-pisaorana ho an'Andriamanitra ary efao amin'ny avo indrindra ny voadinao ataovy amen nanaovan'Andriamanitra zavatra ianao mitondra fanatim-pisaorana tena ny voadivoady mihitsy tompo raha izany tafiditra miasa halleloja tonga le asa fa nisy mpino zay ny karamany 3 volana tompoka tsy nanimbinana noentiny nataony fanatitra ao an'Andriamanitra tonga ny volana amin'ny voalohany noentiny tonga ny volana faharoa noentiny tonga ny volana fahatelo noentiny fisaorany an'Andriamanitra nisy fotoana ny vadiko narary dia ny vavaka ho azy ny ray aman-dreny narary efa tena saika maty efa nandora efa tena kely ny aina efa tsy natsiary teny za amin'ny tena ny vavaka tompo azo atao maty vady tanora tena mafika zany tsy namenatra ntsony eo amin'ny hôpitaly mandoalika ny vavaka ny ray aman-dreny sitrana izy halleloja le sitrana eo ihany fa inona ho ianao ny sorony rojo lovany tamin'ireniny sarobidy indrindra aminy natolony ho fanatitra ho an'i Jehova mba mahavita ve ianao e tompo ty kavinako ty ataoko fanatitra ho anao ty volamenako ty ataoko fanatitra ho anao ity vola fotsiko ty ataoko fanatitra ho anao raha ny soa nataonao ary Andriamanitra tsy tokony ity fotsiny no entiko anao hoentiko ty fanatim-pisaorany ty ho anao ndoka jerentsika amin'ny 3:20 izay manatitra fanatim-pisaorana no maninona ozy izy zany hoe re olona mitondra fanatim-pisaorana androany zany dia kila siny baiboly ho manome voninahitra an'Andriamanitra ataovy amen hoe olona mpanome voninahitra an'Andriamanitra iny olona iny ahoana no avalinao an'Andriamanitra so dia karazan'le olona marary be feo ianao fa rehefa tonga ny valim-bavaka sy ny fitahiana tsy mba tonga miverina misaotra an'Andriamanitra takan'le sivolahy mampalahelo ny fon'Andriamanitra zany meteza takan'le anankiray miverina ny saotra fanao teo amin'ny jiosy manko rehefa mandeha miverina manome voninahitra an'Andriamanitra ny olona ny amin'ireo soa lehibe natao dia mitondra fanatim-pisaorana nisy vehivavy anankiray zay zao vao vela eloka tamin'be dia inona ny nataony ozy izy ianao nitondra menaka izy lanjana 300 denari ary na jodasy araka-raikona kely tao anatiny io zay raha nomena ho an'ny malahelo io navita zavatra be dia be natao fiantrana lalaninao fotsiny tsy hainy manko fa eo Jesosy tokony omena voninahitra eto Jesosy tokony omena voninahitra andao tsika hitondra fanatitra mankadiry ataovy amenna inona ny nataon'le vehivavy ny karama tamin'izany
vakio ny matoitoko faharoapolo fa rehefa mandeha mivoaka ny olona na amin'ny ora fahatelo na amin'ny ora fahenina na amin'ny ora fahasivy dia denari anankiray ny karamany denari 300 anefa ny lanja n'ilay diloilo na le menaka izany hoe karaman'olona firy zany heritaona mba mavita venao hoe ny vola tokony nentinao tany amin'ny hôpitaly tokony ho nydidiny ianao oy jesosy ty jesosy misy 10,000 ariary fotsiny ty tsy manamaivana ny 10,000 ariary fa raha ny lanja ny zavatra nataon'ny tompo anao tsy tokony ho zay no ataonao an'Andriamanitra. Amen. Amen. Androany raha matsapy ianao fa nanaovan'Andriamanitra sogeza be ho vao malaky le fanatitra tokony hoentinao. Dimanjato ny nataonao ao ho vao omaly ianao mety nahazo vola tapitrisana nefa nataonao tompo ty 10,000 ty no entiko dia eto Jesosy taka ny nitsanganany tamin'ilay vehivavy anankiray nitondra fanatitra iny vehivavy iny nanome be indrindra. Ianao ve mino fa eto Jesosy androany andray fanatitra ao izy any tena mino raha mino an'izany azy ianao ataovy tsara ny fanatitra hoentinao an'Andriamanitra ny fanatim-pisaorana hoentinao any tompo amarana raha jerena ny baiboly tena fahagagana be mihitsy ny ao ambadiky ny fanaovana fisaorana. Jesosy indray andro nahita ny Lazarosy maty dia inona no nataon'i Jesosy ny vavaka ny saotra izy vita amin'ny fisaorana nivoaka vany Lazarosy. Misy fiainana be dia be hitsangana eto androany, hitsangana ny fanjaranao, hitsangana ny fiainanao mitokantranona efa saika-rava hoeto ny fisaorana ataovy amaniny. Nisy fotoana Jesosy mofo 5 sy azan-drano 2 amikisana olona tsy omby 10,000 tsy nangataka izy fa nasandrany dia naninona izy fa nisy fitombona mahagaga. Iza mba te hatsapa fitombona amin'ity farany taona ity ataovy amen. Tsy maintsy mitondra fisaorana ianao aloha amin'ny teny dia arahanao hetsika ilay izy fanatitra fisaorana ataovy ngeza. Raha tsy hitanao zay omena ozy ny tena tsisy vola mihitsy misy volamena, misy vola ihany any aminao iny ty volamena volomena tsy misy an'izany tapao mibokotra kandrorao dia andana midio. Hitondra fanatitra ho an'ny tompo isika ho hitan'i Jesosy ianao androany. Angina ao anatin'ny fotoana fotsika isaintsaina ampiasao ny sainao androany. Avelantsika hiakatra ambonimbony ny clave tereo ny sainao hitadidy ireo soa nataon'Andriamanitra. Ny saina manko afaka mivoyage izy io mandeha makany andafy mandeha makany Amerika tsy misy frais dia mba irao koa ny sainao mandehana ry saiko mandehandeha hoe tediavy daholo ireo soa nataon'Andriamanitra tereo izy. Akipino masonnofonao dia mifantohy tsara. Saotra Jesosy saotra Jesosy raha manomboka misy zavatra atoron'Andriamanitra anao dia manombo mitsangana eo amin'ny toerana misy anao. Antony izany ahafahanao misaotra an'Andriamanitra. Manana antony ray na antony roa na antony telo na antony efatra mihitsy azy isaoranao an'Andriamanitra. Raha natsapy ianao nanao zavatra ngeza be ho anao Andriamanitra tsy ampy fotsiny ny fisaoranam-bava parole de grâce fa mila action de grâce mihitsy, mila hetsika tsangana ireo mitoerana misy ianao. Asandratany amin'ny lanitra ny tananao dia misaoran'Andriamanitra, 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 misaora manana antony. Ianao tokony ho nodidiana iny misaora.
ianao tokony ho nigadra iny kanefa tsy nigadra misora nananany olona vola be ianao dia ozy izy le olona tsofoko rano any iny vola iny tsy alohanao tsony fa hitampity zany tokony hisaotra ianao eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana mety eo amin'ny lafiny fananana mety eo amin'ny lafiny ara-pifandraisany tsy napozinao fanena tamina olona ianao nanosika anao tany amin'ny anjara voatendrinao nanangananao isan'ny zanany nandefanao hikarakaranao any ampitan-dranomasina manana antony saotra Jesosy saotra Jesosy asandrato ambony ny tananao dia asandrato ambony koa ny feoanao saotra Jesosy no zay rehetra sy zay efa nataonao sy zay efa nataonao sy zay mbola ataonao sy zay mbola ataonao misaotrana averitsika misaotra ataovy tena mifona rehetra ny hira dia misaoran'Andriamanitra efa nataonao sy zay efa nataonao sy zay mbola ataonao sy zay mbola ataonao misaotrana raha eo misaotranao zany amin'izay rehetra nataonao sy zay efa nataonao ary zay mbola ho ataonao amin'ny anaran'i Jesosy amen mazao toerana ray minitra renao melony ialaka eto amin'ity toerana ity dia misy afatra ity miaino ve nareo ve natsapa fa nampiasa an'ireo mpanompon'Andriamanitra reo Andriamanitra mba ho fitahiana ho anao izakeny natsapa tena natsapa ve raha tena natsapa aloha dia mity hafa mafy satria na ny vazara ny Amerikanina reo indrindra amin'ny farany taona otrao dia manao an'ilay antsoina hoe Thanksgiving tsy zay misaotra izy dia manolotra izy ho an'ilay olona zay tokony hisaorany amen sandrany ve isika fotoana tokana manan-danja ny 4 janvier amen tsy tokony ho dify amin'ny fotoana io ianao ny antony dia izao mbola ampiasan'izy mivady ireo mihoatra lavitra noho ny nampiasany tany amin'ny taona lasa Andriamanitra ataovy amen Andriamanitra manko rehefa manao zavatra tsy manao zavatra maninona fa manao zavatra ataovy amen tsara ny fiafarany raha zany hoe ny aoriana zany tsara lavitra raha marina zany ty hafa ho an'ny tompo ka tsara lavitra ny bonane 4 janvier fiarabantsika azy ireo tsika tsy manana fotoana indroa na intelo na inefatra indray mandeha ihany tsika miaraba azy ireo satritsika rehetrarehetra eo anasaso andao dada ho any amin'ny Hilton andao papa ho any amin'ny Colbert andao mama ho aty fa atambaro zany dia hoeteto amin'ny 4 janvier io ao sy atsy ao dia manaova zavatra tsy fanaonao tsy fanaonao andeha hiteny ratsy tsy izay raha tsy fanaonao ny mitondra zavatra ngeza be ho fiarabany dia mitondra zavatra ngeza be ho fiarabany satria Esau rehefa nangataka tsodrano dia zao nataony ny rainy tsisy tsodrano tsony anaka
indray mandeha ihany nitsodrany tompoko amin'ny 4 janvier na sanatria azy ianao misy zavatra nataonao tany dia hoavindraynao papa tsoforano afa tena tara tamin'ny 4 janvier efa lasa nitsodrany aza dify tsodrany noho izany asao ny vadinao tovy amen ilainy izany na amin'ny asany na amin'ny fiainana asao ny zanakao ataovy amen asao ny ray aman-dreninao na mivavakato izy na tsy mivavakato ilainy ny tsodrany zao manko Jakoba tsy Jakoba Isaka nanana seza salon tsara be nanana ondra manosy be dehibe nanana fananana volamena nomeny babany azy meny Abraham fa naninona tsy ireo kay no nedivan'ny Jakoba sy Esau lamma kay fiainana raha vao niady volamena fotsiny volamena mety ho lany ny vola mety ho lany ny tsodrany ihany tompoko no mibata ny fiainan'ny olona tsy mety lany ataovy amen aza di fotoana ary ny faharoa ny prinsipa dia tokana ihany tondrahan'ny mpi tondra inona hoe iza ny tondra dia le tsy manangana mbola tsy hay iza ny tondra if efa nanangana dia zao a tondra be ataovy tsara ataovy miavaka mihoatrana ny fanao isan'andro raha nikasitranao zany amin'ny ty hafa ho an'ny tondra misaotra betsaka pastera mivady a mankasitraka indrindra tompoko saotra tsofirany fanaingy Alléluia. Dia manao veloma pasteur Rahery isika fa andeha zao dia zao ho any toliara izy dao hiteka mafatompo isika raha mbola misy mafino zany dia ataovy ihany Jesosy tianay mombanay mandrakizay sady zany ve halleluia rehefa avy eo isika hitondra ilay fanatim-pisaorana hitondra zany amin'ny fotsika rehetra ary hitondra zany arahana finoana zay nataon'ireo olon'Andriamanitra fahiny ka nakasitran'Andriamanitra io ataontsika io taranaka ankehitriny amen na fa zao aloha andao hotoizantsika ny fisaorana an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka efa nanao an'izany tsika tamin'ny fanomboana fotoana teo efa nisy ny fiderana fisaoran'Andriamanitra ary zao ndray a dia mbola hotoizantsika ny fisaorana sy fankasitrahana amin'ny alalan'ny vavaka zay irantsika manao amen na ka andao tsika hitoanany namatsika aloha anetana tsika hanao hira anankiray hira zay etsika miakohaka etsika mihotrika onatran'Andriamanitra vitsy zay dia ho ampololotra antsika ny fisaoran'Andriamanitra ohatra ny amin'ny sorehatra nataon'Andriamanitra taminao ohatra na afa-po ianao na tsy afa-po tamin'ny fitondrana sy fitantanana nataon'Andriamanitra anao dia ho ataontsika foana ny fisaorana ary raha sanatria ka tena mafy be ny fitsapan-toetra nataonao dia mbola ataontsika foana ny fisaorana zay zany le pratika ataontsika rehefa avy eo aoriana ty hira irantsika manao ity hitsangantsika rehetra dia hanao hira etsika miakoka amin'Andriamanitra dia hisaotra azy isika dia ao anatin'izany dia efa aoka hoeritreretinao ny karazana fanatim-pisaorana ho ataonao an'Andriamanitra zany tompoko
Jesosy, misaotra Jesosy. Tananao umay voninahitra Andriamanitra atao mipololotra vao anatina fisaorana sy mifankasitrahana amin'ny anaran'i Jesosy. Anao zavatra lehibe amintsika ny Andriamanitra amin'ity taona diantsika ity. Misaotra Jesosy. Halleluja, amen. Atao tonga dia vavaka viatrantsika rehetra azy. Atao mipololotra ao anatina fisaorana amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ho antsika rehetra ao amin'i Jesosy Kristy. Ny fisaoranao sy ny fankasitranao an'Andriamanitra ataontsika amin'izao farataona izao. Mahatonga n'Andriamanitra hitahy antsika mialohan'ny hamarana ny taona ary mbola hita mihoatra raha mandray ny taona vaovao 2024 isika. Samy vavaka toy izy mivavaka ho antsika mpidera asandrato ny feo, asandrato ny feo, asehoy ilay fisaorana sy ilay fankasitrahana vokatra ny fo. Samy vavaka araka izany tsika rehetra. Lehibe ianao Andriamanitra, ho ampololotra anay amin'izao ora izao ny fisaorana sy ny fankasitrahana anao. Ry Andriamanitra tsara indrindra. Amen. Misaotra anao zahay tamin'ny nanomezanao anay an Jesosy Kristy zanakao ho mpamonjy anay. Zany no fotra matoka fananay voavonjy, fotra matoka anay maresosina, fotra matoka anay matotra devoly, fotra matoka anay ho tahinao Andriamanitra. Ka dia misaotra, 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 misaotra. Amen. Halleluja, halleluja, amen. Tsy misy adinoanay rehefa fetaina be dia be, reo zavatsoa maro be zay efa nataonao teo amin'ny fiainanay. Tamin'ity taona ity, tamin'ny taona lasa, tamin'ny 2 taona, tamin'ny 3 taona, tany aloha be tany, tsy misy ho adinoanay rena dia ray azy. Ka dia miondrika eto anatrianao zahay, mitsaoka anao, mame voninahitra anao, misaotra, 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 misaotra. Amen. Tompo, mijoro eto mpanomponao, miaraka amin'reto fiangonanay reto, mbola misy namanay, mbola misy namanay ao anatin'ny fitsapatoetra mamay dia mamay, ao anatin'ny fitsapatoetra magotraka dia magotraka, ao anatin'ny ady, ao anatin'ny fantrana, misy takina devoly amin'ny fiainany, kanefa dia misaotra foana izahay satria ao amin'i Jesosy tsy maintsy mivoaka mpandresy izahay.
ka dia misaotra 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 Andriamanitra. Halleluja 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 halleluja. Dia raina mandrakizay ny anaranao, dia raina mandrakizay ny anaranao ry tombontsotoa. Halleluja halleluja halleluja. Miterana Andriamanitra. Atsaka ny tanana rehetra, atsaka ny tanantsika rehetra. Fa lehibe ianao Andriamanitra. Halleluja. Miterana Andriamanitra. Fa lehibe ianao. Miterana Jesosy. Miterana Jesosy Tompo. Mahagaga ianao. Ate avy amin'ny fona rehetra zany iray iarahantsika manao zany. Endrika iray fisaorana an'Andriamanitra daholo zany indray izany. Miterana Jesosy Tompo. Mahagaga ianao. Mahagaga ianao. Mahagaga ianao. Miterana fanahy masina. Miterana fanahy masina. Mahery ianao, mahery ianao, mahery ianao. Mahery ianao. Halleluja Mahery ianao. halleluja. Miterana fanahy masina. Mahery ianao. Mahery ianao. Mahery Mahery ianao. ianao. Mahery ianao. Mahery. Misaotra Tompo, misaotra misaotra. Ianao ny vavaka nampilolotra anay teo Andriamanitra, fisaorana anao, fakasitrahana anao. Halleluja. Resy lahatra izay. Fa tena hotahina amin'ity farantaona ity, hotahina amin'izao taona diavina izao, ary mbola hotahina mihoatra amin'ny taona 2024 iny. Misaotra Tompo. Amen. Samy makatoerana isika. Dia araka ny efa nanentanana antsika dia hitondra fanatim-pisaorana isika. Zay raha teo ilay fampianarana nomena tamin'ny heriny ary no amafisy ny mpanompon'ny Andriamanitra zay hitondra ny afatr'Andriamanitra teo. Hitondra fanatim-pisaorana isika. Amen. Amen. Tena sehoy mihitsy ny tena ny ao anatinao hoe tena nome. Satria mihoatra zao. Dia mandeha nisy vehivavy ramatoa anankiray mpiangona ato amintsika. Niantso amin'ny telefôniny. Pastera, eto am-bavaka izy fa hoteraka zao dia zao ny zanako vavy. Tena napakevitra ny dokotera noho ny zava-misy fa tsy maintsy hodidiana zao dia zao izy. Ny olana tamin'ny ramatoa io dia ity. Ny olana tamin'ny zanany vavy ihany koa dia ity. Hoe hodidiana. Zay aloha zavatra tsy mahafinaritra zay e. Hoe hodidiana ianao. Faharoa, ny vola karaha mampandidy ny fanafody iohatra noho ny fanafody rehetra ho ampiasaina vokatra fandidiana. Tena mafy amin'izy ireo zany nefa tsy maintsy atao zao. Aizy ny tana vola pastera. Zareo tsy hoe manana ny ampy fa eo ihany. Dia zao ny teniko, zao aranabavy. Omeo any zanakao
fa hivavaka ho azy ao fa Andriamanitra monjy azy. Izy paster efa mibloky ao fa mivadiny manaraka azy ao dia mbola miandry ny professeur sy ireo mikarakara zay zavatra rehetra homanina any. Hoe toany ary ny telefônina ho raha possible dia tonga atao amin'le vadin'le zanavavy le telefônina dia hoy aho tamin'ny vinantolahany ametra tanana mikibo mivadinao fa hivavaka zao dia zao aho. Vitany amen, vao vitany amenna tonga dia mipotsaka le zazy. Dia vao vita ihany ny amenna tonga reo tompon'andraikitra atao amin'ny hôpitaly miaraka le mpandidy andeha hiomana gaga izy fa io le zana fa potsaka. Dia olona zareo hoe somatsy dia faly ihany no zareo tamin'izany satria le fanafody efa nisorona tany ary tsy mety averina. Zay azo averina aloha dia averina fa ny akamaroany tsy azo averina namany ariana tsy azo averina intsony. Zay zany somary nanahirana kely ny sain'le mpikarakara. Ohatr' zany ny zavatra mitranga. Tsy tokony hanao fisaorana faratapo ve ny olona tahaka izany. Tsy tokony hanao fisaorana be ve ny olona tahaka izany satria niala ny fahasaranana ary ny dépense tonga dia foana. Halleluia. Azonao tiako ampitaina manaova fanampisaorana mihoatra no izay tokony ho everinao. Ka aiza le mpikarakara ho asintsika arina eto dia ny avanirina mianga voalohany mandroso dia maka toerantsika rehefa avy eo. Dia ao anatin'izany reto mpandihantsika reto tonga dia androso satria fety ny andro ka dia ataontsika daholo zay atsika rehetra atao famezana voninahitra sy fisaorana an'Andriamanitra. Alefa azy tonga dia mandroso ny avanirina. Shabu, Niana.
Marin'Andriamanitra amintsika rehetra ne nyteny marobe izay efa navotra panompon'Andriamanitra dia ireo fahasoavana hitranga mialohan'ny hamarantsika ny taona. Tsy misy na dia olona ray ary tsy andray. Toro vavolombelona aminareo aho ilazanay ny fitiavanay ianareo. Omaly zao nanao teto ny bodera rehetra moa hanao répétition. Dia omaly zahay no nanao vavaka manokana fifonana ho an'izao fiangonana rehetrarehetra izao mba tsisy na dia olona ray azy amin'ity taona 2025 ity ka hoe tsy handray fahasoavana avy amin'Andriamanitra. Ka na dia ireo olona izay nandalo ady mangotrakotraka be azy andray amin'ity taona ity. Amen. Ka maika moa fa misaotra an'Andriamanitra ianao, nitondra fanaty-pisaora ianao, ireo olona andray ianao e! Andray ianao e! Halleluia! Dia mialohan'ny anaovana ny filazana dia ho amanokana dia misaotra an'Andriamanitra aho misaotra an'Andriamanitra izay mivady fa nomen'Andriamanitra zafikely indray.
faly be zay satria mitombo isany zavokelyinay valo zany izao ny rina dia mbola itombo alleloia fa ny ankizy moa mandava eoko zay dada do ia hoe iatoko goteny tsy mijanona dia hoy iaho hoe tsy mampanina mbola ho iatoko akeo ny ekolaziny raha ohatra ka zay manahirana fa izay mila zavokely maromaro alleloia ka androany zany no voalohany nidirany io zavokelyinay farany io tsy hoe farany akory dia tsatratreo fa nidirany io zavokely vaovao io voalohany tato amin'ny fiangonana ity ka dia spécial no hitsofany koa rano azy ka dia angatahana indray aman-dreny nitondrany zaza mandrosy aty alohany ety ity efa vita tsodrany fa ity anankiray ity za dia zao zany ny filazana apetrako amintsika rehetra mandra-pifarany taona dia fotoan-dehibe ny etsika eto amen amin'ny 20 aloha zany a misy fotoam-pivavahana eto iarahantsika amin'io mpanompon'Andriamanitra io pasteur Razafilalena ny enceinte fa raha hariva amin'ny roa mbola ho ataontsika tena misimisy kokoa ny fisaorana sy fakasitrahana an'Andriamanitra amin'ny lafin-javatra rehetra eo ny fiderana efa vonina mpidera fa eo akeo le vavaka mandoalika mihitsy tiako hitarihana antsika ry havana misy zavatra lehibe andrandraiky nge ho ataon'Andriamanitra amintsika amin'ity taona ity ka zay rehetra azoko atao fanentanana antsika hanao fisaorana sy fakasitrahana dia ataoko raha hariva amin'ny roa zay fotoan-dehibe zay amen na dia amin'ny herinandroany mbola fotoan-dehibe eto maraina amparivon'ny andro reo vehivavy amin'ny finoana moa ny hariva hanao fety mihitsy ry zareo amin'ny herinandroany zany io ny hariva ny krismasy moa efa haintsika iny alarobia ho andro io ataoko fa alakamisy ho andro io ataoko fa ho tonga daholontsika rehetra amen na aza mafony fiara-miangony taka fanaon'ny sasany amintsika fa tokava daholo dia ny alahady 28 décembre io zany ny alahady farany amin'ny taona ity anaovantsika fotoam-pivavahana eto dia tsisy fotoam-pivavahana etsony raha tsy any amin'ny taona vaovao alahady 4 janvier ny réveillon misy fa le fotoam-pivavahana alahady lazaiko io hoe tsisy itsony io fa alahady 28 zao no farany mbola fotoan-dehibe manakoaky io no zany ny hariva ndray malalaka fotoana tsy misy entsiketsika tena anao fiderana makotrokotroka eto isika ny alahady hariva
tena ho asehoantsika mihitsy hoe faly sy ravo isika dia zao zany finoko 28 Alahady 29 alatsinainy 30 Talata 31 Alarobia zany hoe mbola misy efatrandro zany vao tena atao veloma manotaona 524 amin'ny anaran'i Jesosy takana amin'izay Andriamanitra zany Israely no amin'izay sasany zay tsy mbola nandray zany hoe raha misy tsy nahazo tatoato fa taratarany azy fitsapan-toetra zany fa mielo farataona andray ianao ka tiako mihitsy ianao zay mahatsapa io ady re olona ty fiarana ity ady tsy mety tanteraka nitsodrano na ny tena votry ny mpanompon'Andriamanitra manaova fety ianao amin'ny 28 io tongava eto amin'ny 28 maraina indrindra fa ny hariva amin'ny 2 amen na tongava fa tompo hita efa nampananten'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Isaia fa toavin'Andriamanitra ny tenin'ny mpanompony efain'Andriamanitra ny saina nomen'Andriamanitra mpanompony zay rehetra mino ao mpanompon'Andriamanitra dia mety hafa aranorakoraka mafy be halleluia dia zao zany farany efa natsidiky pastera hery mampionina teo pastera Gavany Toliara ny mahazava-dehibe fotoana amin'ny Alahady faefatra volana janoary fa mbola tonga ihany koa pastera Alaina zay mihitsy natokavany aloha fa io taratara vao tonga fa tonga aloha izy anetana atsika hoe ore olona mbola ho ataonao tsirambina foana ve io Alahady 4 io mandroso tompoko mandroso ny mahatonga azy taratara satria mbola mitoroteny izy any ambo manambola sodo ianareo ve pastera mbatary mbola mitoroteny izy any ambo manambola avany izy miazakazaka makety dia omentsika azy ny fitenenana sy ny famaranana fotoana amin'ny alalan'ny vavaka dia aveo hiditra amin'ny fotoana amin'ny 20 zay miaraka amin'ny isika ny pidera tonga dia aloha miakatra le pidera amin'ny miakatra io aminaran'i Jesosy dia manona ny fiadanan'ny tompo aminao 17 andro sisa dia nitampo sy titony ity zay noko fa ho faranana amin'ny fifaliany titony ity amen dia inoko fa ao ambadiky titony ity ihany koa dia isy zavatra lehibe ho ataon'Andriamanitra aminao amin'io taona 20 sy 4 arivo eo tiako milaza aminao fa ianao dia ho virjine 5 endry zay fahendreny zay ho ataon'Andriamanitra ao aminao atambaro ny sifra 2026 fa nao ampitombonao io na ihany koa ampifanampianao dia manome 10 dia ny adala rehetra tsy hisy eto zany fa ny endry rehetra dia eto amin'ity toerany ity amin'ny 4 janvier amen zao ny tenin'Andriamanitra vakiko aminao Genesis 17 andininy fa enina ny tompo koa dia tiako mba ranao ao amin'ny écran le izy zany ho voninahitry ny tompo zao ny vaky teny ary Rebeka ny teny tamin'ny Jakoba zanany lahy ka nanao hoe indro efa reko ny rainao ny teny tamin'ny Esau rahalahinao nanao hoe iazao aho averiko indray iazao aho ka anao avy any-py hoaniko dia hitsodrananao aho eo anatrehan'i Jehova teny tsy mbola maty aho ko ankehitriny anaka arao ny teniko amin'izay asaiko ataonao mankanesa kely any amin'ny ondra manosy ka analao zanak'osy roa tsara aho dia ataoko any-py hoan'ny rainao arak'ilay tianao izany azafady arak'ilay tiany izany azafady arak'ilay tiany izany ary dia hoentinao any amin'ny rainao hoaniny mba hitsofa ny rano anao teny tsy mbola maty izy fa ho Jakoba tamin'ny Rebeka tireniny indro Esau rahalahiko dia lehilahy voloiny fa izao lehilahy malambo hoditra kosa ary angamba hitsapa ikaka dia toy ny mpanandoka eo imasiny aho
ka tonga ozina amiko fa tsotsotrano ary ny reniny taminy aoka ho ahy ihany ianaka ny ozina ho anao ary ao ihany ny teniko ka mandehana hitondray aho dia nandeha izy kanaka ary nitondra tao amin'ny reniny ary ny reniny kosa dia nanao anympi arak'ilay tiany rainy hatreo ny tenin'Andriamanitra araka io tenin'Andriamanitra hitantsika io dia Rebeka nanao lava sofina aleloia ilay reniny Jakoba sy Esau dia nanao lava sofina tamin'ny resaka izay nifanaovany Esau sy Isaka teo indrindra nefa natsampa ny reniny fa Jakoba ny azy ny tiany ary ny tenin'Andriamanitra ihany koa manambara fa Jakoba ny tian'Andriamanitra fa Esau kosa somary nisy fankalana kely tao aminy teo anatr'izay indrindra tiako ilazana aminao androany enao io dia taranaka voafidy ianao arak'ilay petera voalohany toko faharoa andiny fasivy olona nalain'Andriamanitra ao amin'ny tenany ianao io taona ho avy io dia ilazan'Andriamanitra fa tsara izy aminao tiany any fahatsarany aminao Andriamanitra noho izany indrindra nefa tsy ho tanteraka ilay mahazanaka ny teny fikasananao raha tsy mahazo tsodrano ianao fa ny zanaky ny teny fikasana rehetra araka ny teny fikasana azy dia mandefa teny Andriamanitra ireo fikasana tian'Andriamanitra ho atao mandritra ny taona iny ary izay ny fikasan'Andriamanitra ary tsy mikasa fotsiny Andriamanitra fa tia hanatanteraka an'ilay izy mihitsy eo amin'ny fiainanao eo amin'ny tenanao eo amin'ny tenantsika rehetra ho tanteraka aminao ane izany ka ho iamatsy aminao androany naninona moa no nanao lava sofiny ty vehivavy ty satria tiany andray zavatra loatra io zanany io za koa te taonanao androany aza mba adinonao ane io fotoana io aza mba ho adinonao ane io fotoana io aoka tsy ho adinonao io fotoana 4 eo tena ho kaikinao aoka tsy ho adinonao io 4 eo ary tena entana mihitsy aho hoe na fivorim-pianakaviana io na fivorim-piaramonina io na fivorim-pokon'olona io na fivorina tsy fantako avy ny fivorina mety misy fa io fotoana io fotoana manokana miankina amin'io ny taonanao ray manontolo tsy hainiko tsara le amenina anao mbola amenina misalasala ihany koa zany aleloia te ilaza aminao androany zany hoe raha voadinao fotoana io tena sako milaza aminao fa io fotoana io ny hita ny taona iray manontolo 2026 ary ho tanteraka ny teny ao anatin'ny ry sy ireo kely ny ary akavianareo moa zany fa akavanako ny ary amin'ny akavianao ary ampitombo be anao mihitsy Andriamanitra amin'ny ara-bolanao raha mpiasa-panjakany ianao zao dia na iana hisondrotra ho ny karama fa tsy le karama misondrotra ny tian'Andriamanitra ho ampitombony eo aminao fa Andriamanitra te ampitombo mihitsy ny eo ampelatananao rehetrarehetra aleloia amen ary anitatra ny faritaninao izy anitatra hainao zany hoe anitatra Andriamanitra ho hitarin'Andriamanitra ny abe an-tranonao ho ampitomboin'Andriamanitra ny faritaninao raha 4 ary zany dia mieritrereta fa ampitomboin'Andriamanitra fois 2 azany hoe 4 ara zany mety ho abeany aleloia tsaroko rehefa hiady foto zay dia tany zao ray aman-dreny zao dia zao ny teniny fa inoko fa tsy tadidiny zany satria teny nataon'Andriamanitra tao am'ilay izy hitombo ty toerany ty ozy izy ary zay koa mba nanao amen ohatran'le amen nanao tamin'ny voalohany teo amen satria ty tsy nisy azonao satria na nedina fototra ary namperitreritra anay ahoana ny afahanay manitatra an'ity fa zao ny teniny hihitatra ty toerany ty ozy izy fa tiako milaza aminao tamin'ny fomba mahagaga tsy takatra ny saina raha 9h95 ny azonay dia manana 24 ara zay zao dia laza aminao fa ho amarin'Andriamanitra aminao io raha toa
anaraka ny tenin'ny Rebeka ianao. Teneniko aikinao, raha toa ka anaraka ny tenin'ny Rebeka ianao hoe. Alleluia. Anao Rebeka, andana live le izy zanakosy rangaha. Mandana makao amin'ny ondra manosy ao dia makalo anankiray fotsiny. Anankiroa mihitsy alainy e. Omentsika azy. Anaovako azy amin'le tena tiny. Ho anao vehivavy tsy mahay mikarakara sakafo, tsodrananao mba hay karakara sakafo. Fa misy vehivavy na ena baolina ary tsy hainy manao azy. Sa tsy teny mitondra ka esekanto pasy dia mankanisa ty amiko ampianariko tsia. Tsy afaka anao an'izany a. Fa te laza aminao fotsiny aho hoe ainy Rebeka loatra. Halleluja. Ainy io ramatoa loatra le tena tiany vadiny. Isika eto ihany koa dia tokony halala tsara ny tokony ho tiany ray aman-drentsika izany. Tsisy amen ve sa? Eno tsara. Tsy voavidy vola ny tsodrano. Tsy voavidy vola ny tsodrano. Ny gasy dia milaza fa ny tsodrano. Tsodrano. Tenenino akaikinao le fiavoriam-panakavianareo hoe alolo ajanona hoe a. Afaka miaraba fianakaviana foana ianao rinan'io 4 io hoe a. Amen. Fa tetona aminao azany. Amin'ny 4 tsika ndray tsodrano ary melohany itsofana rano dia ho Rebeka hoe andana aloha ataovy le izy. Tenao mihitsy ny tiako hitondra aloha. Hitondra voalohany. Andeha ao amin'ny rainao. Fa tsy esao velively mihitsy. Ka raha vao ozina dia ao anao izy. Tsy olanao izay ozina any. Raha manozina izy dia ho any ozina fa tsy ho anao zany. Hitanao zany fandresen-dahatra zany. Tena resy lahatra Rebeka. Fa mila ho any Jakoba le inty izy. Za koa resy lahatra androany. Fa ho anao le tsodrano. Tsy ho an'le tsy tonga eto fa ho anao izay tonga eto androany. Ary ao anatin'izany indrindra ny anentanako anao. Tsy tonga eto andray tsodrano fotsiny sika. Fa melohany isokafany vavampanampon'Andriamanitra itsofany rano atsika te hitondra hanim-pitsika. Oh, tovy tsara ny amen anao. Atovy tsara ny amen anao. Manana 17 andro tsika dia mifarana ny taona. Fa ampiana 4 andro zay. Alleluia. Firy andro zany ny ananatsika? Fony atody zany. Awana! Awana tsara! Ho fony atody zany. Tsisy andamoka ny fiainanao. Io taona 2024 foana ny fiainana mandamoka rehetrarehetra. Ny fitombona no eo aminao zany. Te ilaza aminao a. Se zavatra mbola tsy nataon'Andriamanitra hatramin'izay mihitsy. Izay mihitsy no ataon'Andriamanitra amin'io taona 2024. Tandremo ane anao saotsy tonga. Ary na dia misy mampanantena anao aza fa amme vola be anao amin'ny fotoana io. Atabo ihany aloha zany. Fa tonga avy eto ianao. Aoka tsisy asakana anao tsy ho avy. Efa nisy soratra tery ambony tery tamin'ile teo amin'ny lasa hoe rava ny sakana. Tadidinao ve izay soratra tery farany ambony indrindra tery izay? Noho izany indrindra, io taona io zany, tsy tokony ho voasakana ianao. Vao manomboka ny tompom-pivavahana dia isika eto androna mahazo tsodrano voalohany. Tena kaikinao vao mafana be zany le tsodrano hoe. Halleluja. Tonga avy ianao. Miaraka amin'ny ampy. Le tena tsara indrindra hoentina. Le tena tiany hoentina. Enganeka tena anao be mihitsy ianao. Manomboka androany zany manatodiny akoho a. Azafady no mikotrika ny inty izy. Tsy manatody fa mikotrika ny akoho. Am 4. Awana tsara. Awana tsara. Izy fitahina be am 4 zany. Izy fahombiazana be am 4 zany. Izy fahasoavana be raisinao am 4 zany. Tsy mbola ny raisinao tsodrano hafa mihitsy io. Tsodrano 2025 natao amin'ny taona 2025. Fa ny tsodrano 2026 ho atao amin'ny taona 2026.
26 ka aza mieritreritra za fa nazy tamin'ny 2025 ka toiniko tsony 2026 tiako milaza aminao natao amin'ity taon'ity lay tsodrano tamin'ny 2000 fa ny taona 2026 mila tsodrano hafa indray koa zany. Amen. Alleluia. Tsy afa tahaka anao ihany io tsy manana fiara rehetretina manana moto na manana zavatra asina menaka ao anatiny groupe takzany dia tiako milaza aminao fa tsy indray mandehananao menaka akory ianao dia vitatreo fa misy ny antsoina hoe tsy maintsy videna indray iny dia zay no antsoina hoe vidanse esorona dia avy eo mamerina manisy menaka indray ianao androany zany dia te hanetana anao ositra vaovao zany no azonao amin'ny alalan'ny tsodrano 2026 ho lehilahy sy vehivavy feno ositra ianao ho tanora feno ositra ianao ho feno fahasoavana ianao inoko fa ny teny tsodrano amin'ny fotoana io 4 tsika mahazo ao arinany 4 iny 4 maraina iny ahazo ianao ny 4 hariva ihany dia isy fiatraikany eo aminao zany isy akony eo aminao zany ny saiko dia higokan'ilay izy tena ho amin'ny fahasoavana be mihitsy ianao ary mandrabatapitry ny taona any eo fahasoavany sy ny fahatsarany eo amin'ny fiainanao Andriamanitra. Amen. Ao tsara ve ianao? Ho avy ianao satsoavy? Raha ohatra ka le olona miasa 24 heures sur 24 ianao alamino programanao. Alamino programanao. Ataovy izay ahafahanao ho tonga amin'ny fotoana io. Aza afonao fotoana io faoko ho avy ianao. Vonina ve tsika? Ho avy ve tsika? Ho avy ianao? Mba antany kely aloha ny akaikinao. Ho avy ianao hoe. Dia ampaireza izy tsy tonga amin'ny tanapolo fotsiny ianao hoe fa miaraka amin'ilay ampy. Le tiany tena tiany. Amen. Eto manko isaka ny milan'le izy. Fa isika kosa ankehitriny manana ray aman-dreny lehibe no isaka isika dia ny apôtre Adolphe mivady izany. Sady arapazy nahatratra ny taona isika arapazy nahatratra ny taona izy kosa hitsodrano atsika. Inoko fa zava-dehibe zany. Raha marina zany dia okite tanana mahafovoninahitra Andriamanitra. Amen. Ho avy ianao maninona moa ianao no ato amin'ity fiangonana ity tsy diso Andriamanitra. Tsy diso Andriamanitra. Za tena samy laza hoe maro ny sapakazo fa ny fariny mamindrindra. Maro ny voronao analana ihany koa fa ny ray lovony mangafeo. Fa be dia be ry havana amin'ny mpanompon'Andriamanitra fa tsy mitovy amin'izany ny atsika miavaka. Alleluia. Amen. Sa tsy zany ve? Naninona moa ianao no antony lasa kristianina? Maninona moa Andriamanitra nanangana an'ity fiangonana ity amin'ny alalan'izao ray aman-dreny izao? Misy antony ao zany. Raha mieritreritra ianao fa mbola andeha tady tsodrano any amin'ny hafa dia tadio tsara. Tsy ho tanteraka aminao mihitsy le tsodrano any ambadika any fa le tsodrano tonono io rangahy io ihany, io ray aman-dreny io ihany. Izay ihany no atao ho tanteraka aminao. Tena kakinao aza mivezivezy eto seroa ianao hoe ka na iza netana anao any ambadika any aminay misy tsodrano aza mieritreritra ny andeha hoany fa eto ny ianao. Eto le anao. Eto le andraisanao fitahina. Eto le andraisanao fahasoavana. Eto le andraisanao fandresena. Eto le andraisanao fankakana. Ampahomby anao Andriamanitra. Halleluja. Amen. Ho ana manokana za tsy manana ray aman-dreny ara-panafatsy izy. Fa za betsaka hitako mpanompon'Andriamanitra manana dobla ray aman-dreny izy. Fa na eto tenenako an'izany zay tsy manana afa-tsiko. Halleluja. Amen. Tsisy ray aman-dreny ho vainy zany io. Olona misy favoazana zany. Ary mpanompon'Andriamanitra tsy ampositra zany. Fa ampo anay ny fahasoavana. Izay niraisinay tamin'io rangahy io. Dia za te taonanao androany aza mivezivezy seroa. Amen. Tsy diso Andriamanitra raha mifidy anao tato. Ho tonga any an-danitra any ianao. Ho any amin'ny fiainana mandrakizay any ianao. Ho tahin'Andriamanitra any ianao. Ary raha mandrakizay no manin'Andriamanitra ao anao ny eto ambonin'ny tany manaraka ihany ho ny tompena iza na foivady zanaka trano ray sy ny sisa noho ny amiko andray avy zato eny izy eto. Io taona 2026 io andray avy zato eny ianao. Ahita fahombiazana be ianao.
mifidy atsika amin'izao fiangonan'izao Andriamanitra dia miorena tsara mitsoroa tsara izany. Halleloia. Mety misy ny olona mahasosotra indraindray misy manafitohina eny ambadimbadika eny fa za milaza aminao aza miala. Amen. Sainga amin'ny filazako ho avy ianao inganeka matevina be mihitsy ny valopona ampianao zany. Aza atao valopo fotsifotsy fa ataovy marron-marron. Tena kaikinao aza ataovy valopo fotsifotsy hoe fa ataovy marron-marron. Alléluia. Dia tsy aforotra le vola ao anatiny ho mariky ny fanajana mantsy amin'izay dia mahintsy tsara dia mibotsina tsara. Mangamanga daholo ny ao anatiny. Tsofina rano mangamanga daholo ny ao anatiny. Tsy le misy sarina sahona. Ariary zato iny loza fa efatra nga misy raha tsy diso aza hitondranao loza ty. Noho izany indrindra le mangamanga be zay no entinao zany hitanao any Andriamanitra. Matoa ianao hitondran'izany dia voatay ianao zany. Hitondranao amin'ny fandresena Andriamanitra. Amen. Ndao tsika hitsangana hivavaka hisaotra ny tompo amin'ny 27 zao papa zany mba miandry ana amin'ny 27 indray rehefa avy eo. Andeha vavaka tsika hisaotra ny tompo zay mody dia ato mivoaka dia miditra vato zany. Eny ary hivavaka tsika hisaotra ny tompo. Ray eo misaotra be dehibe anao zay. Mankasitraka indrindra inoko fa voalaza ny filazana ho avy ny olona miaraka amin'ny ampy Jesosy amin'ny 4 fotoana miavaka eo, fotoana hitahinao anay, fotoana tena hampandresenao anay eo. Ary inoko Andriamanitra fa tsy diso ianao raha nifidy anay amin'izao. Fa ianao ny antso anay amin'izao fiangonana RHEFI eto Androndrakely izao dia mankasitraka indrindra anao. Miteranao zay ray, misotranao zay tompo. Androany tompo dia mifarana amin'ny fotoana eto. Izao no mifarana fanifiaranay aminao, tsy mifarana mandrakizay. Dia hotahina sady ny fotoana amin'ny 12 zao isy fanatrehanao. Hotahina koa ny amin'ny 2 isy fanatrehanao zany. Hody vetivety se hody dia ho tafaverina somatsara ndray amin'ny 2 na amin'izao amin'ny 12 zao. Mankasitraka indrindra raha eo amin'ny anaranao. Ny tsofako rano ny fiangonana ihany koa. Ny fantako dia ho farantao mpandreseny ty farantao ty. Farantao piobiny ty farantao ty. Farantao pifaliny ty farantao ty. Ary zay rehetra mbola tsy nataonao aminy tompo dia hainao atao sahady. Misaotra Jesosy. Amen. Samtay